baolina kitra sokajy vehivavy kosa indray izy ity dia nompoka amin'ny 4 ka ny 4 ny volana May izao ny fihodinana voalohany amin'ny andiany faharoa amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny nasionaly ho an'ny taranja baolina kitra sokajy vehivavy ho an'ny divisionna elite any Antsirabe mo no atao izany fifaninanana izany. Ny renivohitry vakin'akaratra indray no ampiatrano ny fihodinana voalohany amin'ny andiany faharoa ny fiadiana ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite ny 14 ka hatramin'ny 20 May ho avy izao. Ambom-pionan'ireo ekipa vavety amin'ny kitra vehivavy indray araka izany ao Antsirabe. Mialohan'ny hanomboan'ny fifaninanana dia Hotanterahina ny zoma tolakandro teo teny amin'ny foibe toeran'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra isoraka ny atsapaka ahafantarana ny fandaran-dalao rehetra amin'ity fihodinana voalohany ity. Marihana fa tsy takany tamin'ny andiany voalohany izay natao tamin'ny taon-dasa nizarana vondrona roa ireo ekipa valim-pandray anjara fa natao vondrona tokana tamin'ity andiany faharoa ity. Izany natao dia mba hampitombo ny isan'ny lalao ataon'ny ekipa rehetra. Ny 12 ka hatramin'ny 14 Jona kosa nanaovana ny fihodinana faharoa raha ny 10 ka hatramin'ny 12 Jolay no daty voafaritra natanterahana ny fihodinana fahatelo farany. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra mazava ny toerana anaovana ireo fihodinana roa farany ireo. Aron'ireo fihodinana telo ireo dia isin'ny fampifondronana ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fifaninanana kosa faha 12 sokajy vehivavy atao atsy Afrika Atsimo ny 15 Aogositra ka hatramin'ny 9 Septambra ho avy izao. Anana ny lanjany araka izany ny fifaninanana nasionaly ho an'ny baolina kitra vehivavy amin'ity taon'ity satria manana tanjona ny mpilalao tsirairay. Isa-taona tokoa mantsy dia mijanona fifaliana manokana ho an'ny mpilalao sy ny mpitantana ny mitana ny anamboara sy ny anaram-boninahitra. Amin'ity fotoan'ity kosa dia tsy maintsy hanao ezaka manokana ny mpilalao tsirairay mba ahitany ny teknisianina sy ny mpanazatra azy ka ahafahany miditra ao anaty ekipa pirenena. Ka tsy ivona dia ny ekipan'ny askam manao vohitra tompon-daka tamin'ny tompolalaovana 17 rehefa nisongadana tao anatin'ny fihodinana telo natao.